Mbola manatitra ny fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ry havana ary toroana amintsika indray ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Fotoana telo sosina ankoatran'izay famarana ny advento no ifantohantsika fiangonana amin'ity alahady fa 1 ny volana Desambra ity ny fa 80 taona ny sampana tanora kristianina zandriny ny fiombonana fanompoana amin'ireo mpiara-miasa eto anivon'ny fiangonana ny bazary fitiavana ary ao ny sakramentan'ny batisa dia mbola misy zavatra maro mifamaofao toy ny fotoam-bokatry ny santany fitiavana betsaka zany fa tsy vita zany raha tsy voky tsara sika asa moa anahoana zany ty afatra ty raha tena avokina hoe sakafo tapakibo fa ny fanahin'ny tompo aniravana ameno atsika ny fahasoavana ao anatin'izao afatr'Andriamanitra izao mba hitoerantsika tsara amin'ny fanantenana an'Andriamanitra ho an'ny fiangonana tsy ankanavaka ho an'ny mpiasa eo anivon'ny fiangonana ho an'ny sampana tanora kristianina zandriny ny bokin'ny Titosy toko 2:1-12 hatramin'ny 5:10 no iarahantsika amin'ity fotoana ity. Izany anjara perikopantsika izany riavana dia manomboka amin'ny filazana fa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra ary mifarana any amin'ny fiandrandrana ny fisehoany ny voninahitr'Andriamanitra mahafinaritra dia Andriamanitra izay lehibe sady mpamonjy miainga amin'ny filazana hoe miseho ny fahasoavan'Andriamanitra ary any amin'ny 4:12 dia ny fitenenana hoe miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan'ny voninahitr'ilay Andriamanitra sy mpamonjy. Afatra ho an'ny fiangonana tsy ankanavaka. Ny 9:10 hatramin'ny 12:20 ho ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo. Fa efa niseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay mamonjy ny olona rehetra mampianatra antsika anda ny toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra. Miseho ny fahasoavan'Andriamanitra. Io voambolan'io raha adika dia milaza hoe toy ny fanazavana mitranga tampoka manaitra ny fahasoavan'Andriamanitra. Atserovana an'ireny fotoanany ririnina tena manjombon'andro be ireny ka rehefa manakaiky eo mitatavonana dia miratra tampoka ny masoandro toa mahazo fanantenana isika ary mazavazava izay tazanina tena izay mihitsy epifania moa zany ny voambolana lazaina eo izay ohatrehantsika manomboka amin'ny krismasy sy ny taom-baovao efa ho mangamanga izay lam'izay tena hoe zavatra miposaka manaitra ny maso ary mampisy fanantenana fahasoavana naposaka Andriamanitra hanazava hanaitra hitondra famonjena manome fanantenana. Izany fahasoavana izany hoy ny soratra masina dia natao andrangasa ho andramatoa ihany natao ho an'ny olona rehetra teny farany eo amin'ny 9:12 famonjena ny olona rehetra eo amin'ny 9:1 hatramin'ny 10 amin'ity toko 2 ity ny mpanoratra dia mitanisa ireo sokajin'olona lehilahy lehibe na ny antim-panahy ny vehivavy antim-panahy ny lehilahy tanora fanahy sokajin'olona tanisainy eo natao an'ny olona rehetra ny fahasoavana tsy ho an'ny kristianina ihany fa ho an'ny olona rehetra
toy ny masoandro miposaka mihitsy manaitra. Ny fahasoavana dia tsy hoe natao anaitra andraisam-pamonjena fotsiny, fa eo amin'ny 10:20 ampajivina antsika fiangonana fa izany fahasoavana izany koa dia mitaiza sy manabe antsika mba ahatonga antsika ompino ho kristianina tena miaina ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, tena miaina ny fahamasinana, tena mitombo amin'ny hery handavana ny fahotana. Izany ry havana no afatry ny Titosy 2:1-10 sy ny 2:20. Omena ny rehetra ny fahasoavana mba hamonjy ho antsika pino nandray ny famonjena, dia tao misika amin'izany fahasoavana izany tezay ny tompo amin'ny fahasoavana isika mba ho pino mandany toetra toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra, mitombo amin'ny fahamasinana, manda izay rehetra mety hota. Ny fahasoavana tsy hoe fahavitana dingana amin'ny fiainana, fa ny fahasoavana dia famonjena natolotra ka noraisina mba hampitombo fahamasinana. Io no tena fototry ny fahasoavana, fa manaraka maimaim-poana ny zavatra rehetra. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, antsony isika handray ny fahasoavana, fanomezana tsy tokony ho antsika akory ny famonjena, nefa dia natolotr'Andriamanitra ho antsika. Antsony isika handray ny fahasoavana ao amin'i Jesosy Kristy, antsona isika hivelona ny fahasoavana ka toy ny zaza vao teraka dia hitombo fahatsarana, hitombo ara-panahy ho hitantaratra eny amintsika izany. Misy atao hoe fiangonana, niainga izy tany amin'ny volana janoary, nanao voady fanao taom-baovao, fa tonga ity ny volana desambra ny teo ihany ny teo. Tsy hanao anona tsony, tsy vizy tsony, za hivavaka foana isan-kalahady, nakorin'izany eo. Fa raha nandray ny fahasoavana marina isika, resy lahatra ny filazantsara, ny famonjen'Andriamanitra, dia mitombo sy miainan'izany ao amin'ny fitomboana amin'ny fahamasinana, fandavana ny fahotana, fandavana ny toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra, velona amin'ny onony sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao. Izany ve isika ry havana? So dia efa voavia daholo ny sakafo anarana po amin'ny krismasy, na vary na laoka, ataovy amin'ilay tena hatraty mihitsy, hatreo ny sakafonay. Jehovah mpamomeso, ataovy amin'ilay hatraty mihitsy. Rehefa avy eo samy tsy mahavita raharaha fa malemy ny hena matavy mba tsy ilazako zavatra hafa. Tena niraisika ve ry havana ny fahasoavana toy ny masoandro na fahazavana miposaka, nanaitra anao, hanome anao fanantenana amin'izao fotoana ny famarana ny advento izao. Tena niraisika ve ny fahasoavana hitaiza sy hanabe hampitombo antsika amin'ny fahamasinana, ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Raha mbola tsy noraisinao dia raiso izany mba hampitombo anao ho amin'ny fahamasinana, hitsenana ny krismasy hiandrasana ny tompo indrindra koa. Afatra ho an'ny mpiasa eo anivon'ny fiangonana. 19:20 raha mitohy ny fandraisantsika ny fahasoavana, dia mandrisika antsika koa io fahasoavana io mba hiandry amin'ny fanantenana mahafinaritra ny fisehoany ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika, ary mandrisika antsika amin'ny asa tsara. Ny olon'Andriamanitra izay nandray ny fahasoavana, ny aina ny fahasoavana, ny tombo fahamasinana, dia olona vonona amin'ny asa tsara, mazoto amin'ny asa tsara. Tsy verimaina izany zotom-po eo amin'ny asa izany, na ny
fikelezanaina hanao asa tsara eo amin'ny fiainantsika andavanandro ary anisan'izany ireo mpiara-miasa eto amin'ny fiangonana. Mety hoe tsy hitan'ny olona ny fidiranao ara-potoana eto amin'ny toeram-piasanao. Mety hoe tena mandray tsikera mandrakariva ianao. Mety hoe misy zavatra mampahory anao satria maraorao. Ny fiara-miasa amin'ny mpianakavy finoana na amin'ny mpiara-miasa manodidina anao. Fa izao no tadidiana Kristy nasehon'Andriamanitra ho fahasoavany ary mamerina fanantenana ao anatintsika miandry ny fisehoany ny voninahiny isika. Tsaroana eto ny hira faharoa amby telopolo amby efajato manao hoe mandra-piavin'ny tompo miasa ny andininy faharoa. Hanompoana an'Andriamanitra ny talenta, ny vola voatanisa ao anatin'io andin-tsoratra masina io anefana ny adidy. Tena saintsaintsika mpiara-miasa eo amin'ny sehatry ny fiangonana fa hanompoana an'Andriamanitra eo ampiandrasana ny fiaviany ny zavatra rehetra nomenanao. Eny fanadiny karama azy. Ary eo amin'ny fahadimy amby telonjato andininy fahaefatra andininy farany amin'ny io izay tena tokony ho saintsaintsika koa mifanojo amin'ity andin-tsoratra masina ty tositoko faharoa andininy fahatelo ambin'ny folo sy fahaefatra ambin'ny folo ity dia misy tononkira manao hoe rehefa tonga Jesoa tompo ny asanao izy amalisoa ny mpiasany. Saintsaintsika mpiara-miasa eto amin'ny fiangonana ve izany ka anehoantsika zotom-po risim-po amin'ny fanatanterahana ny asa mandrarantsika tsirairay avy. Indraindray ny fandrisika na ny motivation antsika eo amin'ny asa dia ny hoe mety tsara ny fifandraisako amin'ny fiangonana mba tsy ilaza hoe pastera. Mazoto mihitsy fa ohatrany mahafinaritra mihitsy ilay tompona andraikitry ny mpiasa mampahery foana izy na mifanohitra amin'izay dia raha izay ny motivation antsika ny fandrisika rehefa avy zany ny olona mety mifanohitra amin'izay dia manino tsika miletaka be na ny fanantenana dia inona indray zao tsarovo ry havana fa ny olona nisehoany ny fahasoavan'Andriamanitra ary ny tompo tamin'ny fahamasinana manompo sy miasa eo anatrehan'ny fiangonana dia mandrisika azy indrindra ny mbola isehoany Kristy amin'ny voninahiny. Kristy ilay mpamonjy io no mpampiasa lehibe indrindra, mpampiasa amboniny mpampiasa rehetra izay iverinareo fa manana andraikitra aminareo. Ary tsy hoe mitodika amin'ny mpiasa ihany zany fa amintsika sy ny fiainantsika andavanandro hoe nandray ny fahasoavan'ny tompo izay miseho mahabe fanantenana isika mitombo ao amin'ny fanantenana any Kristy iray ho avy. Raha mivoaka sy miditra ny toeram-piasanao ianao na ny vavahady ny toeram-piasanao. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, tsy mpiasa fotsiny isika eto amin'ny faritry ny fiangonana na eny amin'ny toerana misy ianao andavanandro fa olona efa voavonjy manompo an'Andriamanitra amin'ny talenta nomenanao. Tsy anao hoe efa eto moa zany nametra ny tompo dia eto hoe ninina mitranga Jesoa. Tsia fa mananteny ianao ary manatanteraka ny asanao amin'ny fifaliana. Tsy mihodinkodina eto amin'ny faritry ny fiangonana fotsiny na mivoaka sy miditra eto amin'ny faritry ny fiangonana dia mitsangana dia mipetraka. Tsia fa tena misaintsaina hoe miandry ny fiverenan'ny tompo ilay lehibe akoa ary miasa fatratra amin'ny fahazotoana. Azakivy aza sasatra Andriamanitra no mahita, azakivy aza sasatra Andriamanitra no hamaly. Afatra ho an'ny sampana tanora kristianina zandriny izay manamarika ny faha-enimpolo taona amin'ity anio ity. Raha andeha eo ny tsia dia voalaza fa
alahady fahatelo ny volana desambra fahatelo ao anatin'ny volana desambra no niorenany zany sampana tanora kristianina zandriny zany teto amin'ity fitandremana misy antsika ity horentsika rehefa aveo koa ny tsia fa nisy fotoana dia niakatra ny hery ny sampana tanora kristianina zandriny fa nisy koa vanim-potoana somary lefa zany no ny antony ara-piangonana teo amin'ny fitsipika no ny antony mpikambana samihafa fa izao mbola naharitra enimpolo taona ity sampana tanora kristianina zandriny ity miompana amin'ny andiny tsoratra masina manao hoe koa miorena tsara aza miova mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo izao taom-pankalazana izao teny faneva ho isika ary azo tovonana na tovanana ny andininy fahadimy folo tapany farany manao hoe azavela isy anao tsinotsinona anao miorena tsara aza miova ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo azavela isy anao tsinotsinona anao ny fahasoavana izay naseo namelona fanantenana nampitombo sy ny taiza ary nanabe ho amin'ny fahamasinana mandrisika amin'ny asa dia mametraka antsika fiangonana indrindra ny sampana tanora kristianina zandriny ao anatin'ity fotoana manokana ity mametraka azy tena hoe iorina tsara tsy iozongozona amin'ny finoana satria eo le fahasoavana efa niseho sy ny voninahitr'Andriamanitra mbola antenainy tsy hoe miorina dia mitsatoka tsara atao am-piangonana tsy manao na inona fa marisika amin'ny asa koa ka mahefabe amin'ny asan'ny tompo misy ny vanim-potoana mety mampiena ny risim-pony ny tsirairay ao anatin'ny fikambanana amin'ny fiangonana toy izao antony samihafa ny mahatonga an'izany fa rehefa todiantsika ny lasa ny tompo tsy mba nanala ny tanany tamintsika ny tompo dia ny asa andro amanalina ny azo natsika tamin'ny fanorantenantsika tsirairay avy hiverina indray ve ho mpikambana esteke zandriny efa lasa ny volo efa fotsy efa kely ny hery ry havana malala rehetra amin'ny tompo ny fiorenana amin'ny finoana ny fiazakazahana amin'ny fanompona no dingana vaovao indray hiraina ao anatin'izao teny faneva izao mba ho fiangonana miara-mankalaza an'Andriamanitra no ny faha-enimpolo taona ny sampana tanora kristianina zandriny isika ary vonina iorina tsara amin'ny finoana sy anompo an'Andriamanitra avaozy indray ny fanomponao an'Andriamanitra efa nahavita ianao nandritra ny enimpolo taona fa mbola azo atao ny mamita indray mandra-piavin'ny tompo ny manao izay ho afaka mandra-piavin'ny tompo izany ty teny faneva ity ry havana miorina amin'ny finoana mazoto amin'ny asa matoky na inona zavatra mitranga tsy foana ao amin'ny tompo ny fikelezanaina mahita koa ny tompony amin'ny fiazakazana eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra nandritra ny enimpolo taona voatahiry ny tantara ry havana antso ho an'ny tsirairay anaty tenan'Andriamanitra ny fahasoavana dia efa niseho samy mijery ary tsy hitazana fotsiny fa raiso izany fahasoavana izany raiso ny famonjena nomena maimaimpona atao amin'ny Kristy efa vita izany ary tolobotsitra ho anao ny tompo mbola andrasana ny fisehoany amin'ny voninahitra fanantenana tsy voazongozona koa zany ary orenantsika mafy no ny tenin'Andriamanitra manao hoe miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoany ilay Andriamanitra lehibe sy mpamonjy ho an'ny fiangonana hiaino ny fahasoavana ho an'ny mpiara-miasa manompo amin'ny fanantenana ho an'ny esteke mareta amin'ny asa tsara ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen